Bienvenue à la célébration de la Journée météorologique mondiale 2026 et du 125e anniversaire de Météo Madagascar. Liloa hevitra amin'ity taona ity hoe mandalina ny anio fiarovana ny ampitso na observer aujourd'hui, protéger demain. Notamment les paramètres climatiques et écologiques constituent la première étape pour préserver nos ressources naturelles et garantir un développement durable. Les jeunes d'aujourd'hui sont si importants car ils sont les gardiens de l'avenir. Cette journée nous rappelle que les défis climatiques ne pouvaient être relevés qu'à travers une collaboration étroite entre les différents secteurs. Le système des Nations Unies reste pleinement engagé aux côtés de Madagascar. Tsisy ny fotsiny no ataontsika fa fanamafisana fanoloran-tena iombonana ho fiarovana ny aina sy ny hoavin'ireo taranaka faramandimby. Météo Madagascar officiel sady mandeha iOS zany application antsika no mandeha amin'ny Android. Ambarako etoana ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny famantarana ny toetrandro sy ny fahadimy amby roapolo zato taona ny Météo Madagascar. Baptisé station communautaire, c'est-à-dire que c'est une station qui devrait se rapprocher de la communauté. Le babban de rôle sisirenya nataony tany misy tamin'izany andro zany dia ireo zany no fitaovana nampiasaina tamin'izany. Misy biby kely taleo ambon'le karta dia hoe zany feno azy dia ity zany manome azy rehetra amin'ny ahafahantsika mamantatra ny resaka momba ny cyclone zany. Izy efa rejeté manomboka teny izy irana indray nanamboatra anazy tourniry tamin'ny nanamboarana azy tamin'ny 4 Ensemble, nous observons aujourd'hui et protégeons demain. Mieux observer, c'est mieux alerter. Mieux alerter, c'est sauver des vies.